Alléluia, falmirabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anao zay tafiditra ao anatin'izao live azoma hariva izao dia falmirabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary misaotra an'Andriamanitra amin'ny tombosoa nomeny anahy manokana hitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary ihany koa misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa tombosoa lehibe izany hoe hiaraka amintsika eto amin'izao azoma hariva izao. Arabaina manokana Ravavy Felicia, Ravavy Felana, Ravavy Manitra, Ravavy Saoly, Ravavy Isabella, mino fa mbola misy ho avy eo rehefa avy eo dia zarao an-trano ny live Andriamanitra androany nanokana fotoana spesiala ho antsika sy ianao fotoana famonjeny. Raha ianao voalohany indrindra manaraka an'izao live zao dia aty amin'ny fiangonana SCI manko ny izao live zao dia miarahaba anao manokana na sendra mandalo ao anatin'izao live zao ianao aza miala fa matoa hitanao zao live zao misy zavatra noman'Andriamanitra ho anao, tsy misy kisendra mihitsiny miaraka amin'Andriamanitra dia avy hatrany isika amaky tenin'Andriamanitra voalohany dia tenin'Andriamanitra hitantsika ao anatin'ny Salamo fa 150 voalohany ka hatramin'ny 4 miaraka intsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe mihira firam-baovao ho an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ry tany rehetra. Mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isanandro ny famonjeny mahafaly. Batelo, ambarao amin'ny jentilisy ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagany nataony. Faefatra, fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambony Andriamanitra rehetra izy. Ty fotoana androany ty andeha isika isotra n'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra teo ny vakintsika hoe lehibe Jehova ka mendrika hoderaina mendrika isorana izy. Ary ozy izy hoe ambarao amin'ny jentilisy za mahatonga na miteny aminareo hoe zareo io live io fa tsy fantatry ntsika ao anatin'io mety misy olona mbola tsy malala n'Andriamanitra fa vo manaraka an'io live io izy dia voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria volana famonjeny. Ka andeha tsika sy ianao isotra n'Andriamanitra apetratsika fenom-pelatana io fotoana io arangataka rahan'i Jesosy Kristy miasa mahery vaika eto androany ary ny blocage rehetra ho tapaka zany samy andray ny teny androany, tsy hisy te atoritory eto tsy hisy hoe varimbarina manana olana izao fa alohantsika ianao ifantoka amin'Andriamanitra androany fa izy lay mpamonjy akaiky indrindra. Andahoarisika vavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena misaotra anao amin'ny izao fotoana anio izao ary mankasitraka anao dada amin'ny herinandro efa lasa nanomboka tamin'ny latsinainy ka hatramin'izao. Maro ny zanakao nandeha niasa ka tafaverana soamantsara noho ny fahasoavanao, noho ny famindraponao, noho ny fitiavanao anay. Ary eto koa ianao dada mbola manana teny ho anay tsirairay avy eto androany ka misaotra anao indray izay fa tsy avelanao maina mihitsy ny zanakao fa misy teny foana alefanao amonjeny anay. De noho izany dada misaotra anao izay midera ny anaranao masina izay mankalaza anao izay dada satria fantatray fa tsara ianao. Tena Andriamanitra tsara ary tia anay ianao. Io fotoana androany io dada tsy andeha araka ny herinay izay, tsy andeha araka ny sainay izay fa ianao mihitsy no asainay eto androany tompo. Ianao dada ny fanahinao asainay miasa eto androany ao anatin'izao live zao ka tena ianao mihitsy no manao ny asa rehetra eto androany. Revo miasa ny fanahinao dada de tena tsy misy zavatra ratsy satria ozy tenao manao hoe ao anatrehanao misy avokisa mpifaliana. Izay dada mametraka an'izao fotoana izao ao anatrehanao mba ianao no hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy azahoanay fifaliana ary mifamonjena amin'ny situation manjoanay tsirairay avy. Eto koa izay dada ianao malala amin'ny fiainanay tsirairay avy, malala ny olona tsirairay avy zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Ka raha misy mifahotana nataonay
ataonay zay mety mampisaraka anay aminao amin'izao fotoana izao dia mangataka famelana avy aminao ary mangataka ilay rasabidin'i Jesosy Kristy anadio anay tsirairay avy manomboka ny tapon-dohanay ka hatramin'ny faladianay iena anadio amin'ny fonay sainay fananay tenanay ny momba anay ray manontolo ka hahafahanay mandray ny anjara zay nomanao anay tsirairay avy eto androany ndada apetraka eo am-pelatananao ihany koa ny réseau ny olona rehetra azy any an-trana ny amfesana zay te hanaraka an'izao fotoana izao oka tsy misy asan'ny satana no ambiny ao anatin'izao live zao fa tena oka ny tananao mahery no momba an'izao live zao manomboka ny voalohany ka hatramin'ny farany mba voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay ray eo amen amen alleluia andeo itsika tahaka ny tenin'Andriamanitra manao hoe lehibe Jehovah mendrika ho derainy andeo deraintsika izy amin'ny alalan'izao hira izao Lehibe Jehovah mendrika ho derainy ny anaran'Andriany no mendrika kalazainy Lehibe Jehovah mendrika
Alleluia. Tena lehibe marin'Andriamanitra ary mendrika hoderaina izy. Avy hatrany miditra fampaherezana tapany voalohany dia andovaka itsika aloha ny tenin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra antsika lohateny ho an'ity volana ity. Mino fa fantatrao ny ity volana ity navoaka n'Andriamanitra ho amin'ny fianakaviany Asie dia hoe famonjena, volan'ny famonjena. Vakitsika Salamo 91 andiny fa 1:10. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe hovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Zany teny nomeny Andriamanitra ho antsika sy ianao. Andriamanitra zany milaza fa hovokisany fa ela velona isika sy ianao ary ihany koa ho asehon'Andriamanitra antsika sy ianao ny famonjena. Ao anatin'izao fiainana izao zareo isanandro ny olona dia mila vonjy. Na izao, na ianao, na ny olona rehetrarehetra eto ambony tany ity, samy mila vonjy daholo isika. Mety tsy mitovy ny zavatra ilaivantsika vonjy, fa samy mila. Ary nisika nefa hoe zanak'Andriamanitra dia fantatry ntsika tsy olombelona mihitsy aloha no amonjy atsika satria hozy tenin'Andriamanitra hoe voahozina ny olona izay matoky olona, fa isika dia matoky an'Andriamanitra ary izy no amonjy atsika. Ao misy olona ataoko hoe isika sy ianao ao anatin'izany, zanak'Andriamanitra atsika dia manana fianakaviana isika. Dia fianakaviantsika misy tena mbola tsy voavonjy ny fanahiny. Andro aman'alina ianao mivavaka satria fantatrao fa tena efa miharatsy izao tontolo izao ary efa miakaiky fiverenan'i Jesosy Kristy eto amin'ity tany ity. Dia ianao isanandro mieritreritra hoe ahoana momba ny dadako, ahoana momba ny mamako, momba ny zanako, momba ny vadiko, momba ny zavikeliko, izay mbola tsy voavonjy ny fanahiny. Ity volana ity dia volana famonjena. Raha mahatra ianao, raha mahatra hatramin'ny farany, dia hovonjena ianao. Hovonjen'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Zany tokoa moa no tenin'Andriamanitra ao anatin'ny asan'ny apôstôly 16:31. Mila mino an'Andriamanitra isika dia hovonjeny ny ankonantsika. Za te hiteny aminao androany na inona situation, na inona hoe mety tena hoe misotro toka be ny ao anatin'ny fianakavinao, mbola ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao izy, mbola manao zavatra tena faran'izay ratsy fiatreretanao anazy. Fa ao amin'Andriamanitra raha isika sy ianao no mijoro ho an'ny fianakaviantsika dia hovonjen'Andriamanitra izy ireo. Tahaka ianao enge, aoka jerena fotsiny ianao manokana. Iza moa no nitarika anao nivavaka. Tsy maintsy misy ny tany nivavaka mombanao hoe tompo mba vonjeo, ohatra hoe mahita ny hery eo. Tsy maintsy misy olona nivavaka ho an'ny hery. Tsy maintsy misy olona nanasa ny hery ivavaka. Hoe tompo mba vonjeo hery. Ohatr'izany koa ny Felicia felana. Nareo rehetrarehetra eto mahita ny feny koa. Tsy maintsy misy ny olona tany nivavaka, nijoro ambanga ho anao mba tena ho voavonjy ny fananao. Dia anjarantsika amin'izao fotoana izao no manao an'izany. Efa nampananten'Andriamanitra hoe volana famonjena. Fa iny famonjena lehibe indrindra ilain'ny olombelona, hoe famonjena ny fanahiny. Misy koa eto karazan'ny olona ohatra hoe nenazy indray marary foana. Mandeha dokotera, dia hozy dokotera hoe mandrapafady dia tsy maintsy mihinana an'io fanafody io ianao. Nefa maika mihinana fanafody izy, maika marary, maika misy complication, maika misy zavatra hafa indray no mipoitra. Mila famonjen'Andriamanitra izy. Mila famonjen'Andriamanitra mba ahazahoana fahasalamana magaga izy.
raha ao anatin'izany ianao dia vonjen'Andriamanitra ianao ao anatin'ity volana ity. Misy koa resaka asa ohatra. Eritreretra ianao hoe miasa foana maraina ka hatramin'ny alina, karama tonga kely, na hoe niasa mafy ianao nefa tonga ny karama tapaka. Na ihany koa tsy manana asa ianao, efa manambady aman-janaka. Mitaraina ianao amin'ny olona, omena ianao rapitso, omena ianao androany, fa ny olona tsy ame anao foana isanandro. Dia fantaro fa Andriamanitra manao lalana, izy no hamonjy anao. Mety misy eo koa amintsika, manana fianakaviana ianao mihitsy aza, manana olana ny amin'ny tribunal na ny amin'ny polisy. Tena matahotra mihitsy ianao, inona ny zavatra hipoaka, inona ny valin'izao didin'izao. Fa Andriamanitra no itokinao dia mamonjy anao izy. Ny tena marina zareo tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Indraindray isika tsy mamelanja n'Andriamanitra. Indraindray isika mieritreritra hoe tsy ho vitan'Andriamanitra io. Vao mieritreritra an'izany ianao dia avokoa ny Satana. Tena miteny mihitsy hoe eny tsy ho vitany mihitsy fa ialao. Fa fantatrao, tsy misy nizana izy afaka mamonjy anao afa-tsy Andriamanitra. Zay ny teny vakintsika hoe Andriamanitra tena mpamonjy izy. Ary raha ieritreretintsika, mety hoe maro ny situation misy anao zay tsy voatonoko eto. Raha mieritreritra isika, raha ny fanahintsika ny tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika, ain'Andriamanitra namonjy amin'ny fanahintsika. Dia maika zavatra hafa ve dia tsy ho hainy, dia tsy ho vitany. Ary tsarovy fa lafo vidy be mihitsy ny nalohan'i Jesosy Kristy mba ho voavonjy ny fanahintsika. Maty tao ambonina croix izy, nomeny mihitsy ny ainany ray manontolo ho antsika sy ianao, mba azahoantsika sy ianao famonjeny. Raha vao ny fanahinao no voavonjy dia azo antoka zava-drehetra ihany koa ho voavonjy arakin'izay. Satria izay ny zavatra important indrindra amin'ny fiainan'ny olombelona, fanahinao. Satria rehefa vao maty ianao indray androany na ho any amin'ny paradisy ianao na ho any amin'ny elo. Ka rehefa voavonjy ny fanahinao, manarady tsara ny Jesosy Kristy ianao, manao n'izay zavatra rehetra angatahany aminao dia ho tsara avokoa ny mombanao. Alohan'ny dirako amin'ny tapany faharoa dia tiako aloha isika sy ianao amin'ny alalan'izao hira hoenontsika izao dia mieritreritra ny fahasoavana nataony sy nomen'Andriamanitra antsika sy ianao amin'ny alalan'ny hafatesany tao ambonina croix. Ilay raha sarobidin'Andriamanitra navidy antsika sy ianao, voavidy isika amin'ny alalany raha hatramin'ny gotony farany. Indraindray rehefa hoe zatra mivavaka isika dia somary adintsika izay zavatra izay. Mieritreritra isika hoe bon efa voavonjy dia efa zay. Fa indraindray mila diniantsika mihitsy. Efa amin'ny 17 avril zao hiditra ankalaza amin'ny Pasika indray isika. Dia tsara dinianao dia ny eto. Manana fotoana alohan'ny fankalazana antsika Pasika. Diniany zavatra soa, zavatra lehibe nataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mba tsy ho ataontsika tsinitsiny ny famonjena lehibe izay nataonantsika. Andao iarahantsika izao hira izao dia hiverinetsika. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsinina, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsara-tarehy no ao amin'ny fitoerany masina.
Andriamanitra mendrika indrindra ny Andriamanitra ivavahanao. Asa hoe fiankofana manahoana no entinao eo anatrehany. Raha Andriamanitra mendrika, izany Andriamanitra iankofanao izany.
Alléluia. Mino fa le hira nenontsika teo a dia nakasika anao mba tena niverina na nidinika sy niatrehatra any zavatra nataon'i Jesosy Kristy mba hamonjena ny fanahintsika. Ao anatin'io hira io hitantsika hoe i Jesosy izy no nafoy ny lanitra tonga eto an-tany hamonjy antsika sy ianao. Fatatrao hoe fahasambarana nisy tany an-danitra. Fatatrao hoe nafinahitra tany an-danitra. Afaka nijanona tany izy. Niaraka tamin'ny Rainy. Mipetraka ho ankavanandray tany. Afaka nijanona tany izy. Averimberina amin'ny sainao. Afaka tsy tonga izy namonjy antsika sy ianao. Fa tonga izy noho ny fitiavantsika sy ianao. Asa lehibe nataony dia okatsika sy ianao tena mieritreritra, tena eritreritra tsara hoe zava-dehibe ohatr'izao vitan'Andriamanitra ho anahy. Mainka zavatra kely ataoko hoe kely satria ny fanahintsika oza hoe important. Ireny zavatra kely zay mampiasa ny saintsika, zay ny situation mety iainantsika. Indrindra isika efa zanak'Andriamanitra, tsika tsy zanak'Andriamanitra no vonjeny. Ary indrindra isika zao efa zanak'Andriamanitra, dia tsy hamonjy atsika ve izy? Fotoanan'izao, fotoanantsika sy ianao zao, ary io Andriamanitra io tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Ndonge jerevantsika ny teny ao anatin'ny Korintiana faharoa, toko 1:1 sy 2. Jerevange ny teny Paul zao no miresaka tamin'izany fotoana zany, ary amin'izao fotoana zao ampiasain'Andriamanitra iteny aminao amin'ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Eo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana faharoa toko 1:1 sy 2. Ary izay mpiara-miasa aminy, ary izay mpiara-miasa aminy hoe ary izay mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia mangataka aminareo koa mba tsy andraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. 2. Fa ozy izy, ozin'Andriamanitra, tamin'ny taona fankasitrahana no niainako anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ny teny nomen'Andriamanitra ho antsika amin'ity volana ity dia hoe volan'ny famonjena. Ary ozy ny teny hoe indro ankehitriny no andro famonjena. Andro famonjena anao ity andro anio ity volana ity. Tsy midika akory fa Andriamanitra tsy namonjy anao taloha, ary hoe tsy hamonjy anao rehefa tapitra amin'ny volana Aprily. Hamonjy anao foana izy, fa amin'ity volana Aprily ity ndao tsika sy ianao tena angataka amin'Andriamanitra, ary mifixe ny regardsika amin'Andriamanitra. Tahaka ny tenen'i Jakob hoe tsy avelako ianao raha tsy hitana, dia andao isika sy ianao na inona situation manjo anao. Misy tsy mahita toro mihitsy ange. Tahaka ny zaraiko tamin'ny latsinaina maraina, zay ny namanginin'Andriamanitra anahy. Misy olona tena tsy mahita toro mihitsy noho ny olana manjo anazy. Mieritreritra hoe iza no hamonjy anahy. Misy olona ihany koa hoe matahotra, inona indray no sy eo rapitso, satria fantany hoe misy olona miandra anazy eo. Misy olona ohatra hoe miandra amin'ny volany eo. Misy ohatra hoe mizavatra mandeha amin'ny tribunal zao dia matahotra an'ilay valiny izy, na hoe misy olana any amin'ny polisy matahotra ny zavatra mitranga. Zay na manginy tompo anahy hoe mieritreritra le olona hoe allo mijany amin'izao andro zao, allo tsy hitohitsony ny andro, allo mijanona hatreto, satria matahotra loatra izy hoe zavatra miandra anazy. Fa isika sy ianao tsy mila matahotra fa manana n'Andriamanitra. Ien zareo na de mafy na de sarotra tahaka ny ahoany tahaka ny tenen'i David, oka isika misaina sy mieritreritra amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika taloha. Teneko foana tsy miova izy omaly an'io ary mandrakizay. Tena marina zareo tena malahelo Andriamanitra raha mahita antsika zanany hoe mandalo fotoana sarotra.
nefa misy fotoana avelan'izay zavatra zay satria asoatsika le izy. Ary rehefa misy reny zavatra reny tsy hoe izy tsy hamonjy atsika fa hamonjy izy, fa misy zavatra mila antontsika ao anatin'ny olana mafy mety manjo atsika. Donc vakintsika tenin'Andriamanitra zay hitatsika Matthieu Matthieu 14:24 ka hatramin'ny 32. Miara vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe rehefa mby teo ampovoany ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopany alon-drano izy fa notohaina ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny ampianan Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary no nahita azy nitsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambony rano aho. Ary ozy izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona an Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary avo niletika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Naninditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana no nianahana ianao. Ary efa niakatra teo amin'ny sambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Iny ohatra ray no raisiko. Ny tantara niseho efa voavakisika teo. Tian'Andriamanitra teneny raha vao tena raisintsika ao anatin'ireny paragrafy kely izay nivakintsika io zavatra voalohany indrindra hitatsika ao anatin'io mila isika mibanjy an Jesosy Kristy foana. Jereva nge Petera tam Jesosy miteny anazy hoe avia manatony ary ozy Jesosy, nijeran Jesosy izy dia nandeha tsara. Nisy fotoana indray izy tany amin'ny rivotra indray ny masony. Vao niala tam Jesosy ny masony nandeha tany amin'ny rivotra, inona ny zavatra nitranga, niletika izy. Ary eo indrindra ny olantsika zareo mety miteny ianao hoe moramora aminao miteny an'izany pastera fa tsy hainao ny zavatra iainako. Samy mandalo zavatra sarotra nge zareo fa tsy misy zavatra tsy zakantsika izay ho alefan'Andriamanitra amintsika. Teny amintsika rehefa misy olana, maika ianao no hibanja an'ilay olana, maika ho hitanao mialehibe an-trano ilay olana, mialehibe an-trano mba hanabe ao anatin'ny sainao ilay olana. Fa kanefa fantatrao misy olana eto, nefa masonao mibanja n'Andriamanitra, mibanja an Jesosy dia miakely eo anatrehanao zay olana izay, satria Andriamanitra lehibe, fantatrao fa mahavita mamonjy anao izy. Fa raha ny any amin'ny olana ny banjinao masonao ny olana nge tsy hamonjy anao izy ary dia efa manimba ny sainao, efa mampiditra tahotra ao anatinao. Maika mijery azy ianao zany nahatonga ny Petera niletika. Maika nijery an'ilay rivodovy izy dia nanino, maika niletika. Fa zao kosa ozy tenin'Andriamanitra natahotra Petera, isika tsy tokony matahotra. Rehefa fantatrao fa eo Jesosy hamonjy anao, tsy tokony matahotra ianao. Maro situation ny ainako zareo ka miteny aminao amin'ny fotoana farany. Tena hoe mieritreritra ianao hoe tsy ho vita tsony io. Eo Andriamanitra mampiseho amin'ny voninahiny. Eo izy tena hoe manangana anao, eo izy tena hitanao misy famonjeny mamonjy anao izy. Tsy tara nge izy, tsy tara mihitsy. Tara foana ny fotoanan'Andriamanitra.
Ary Petera tamizy natahotra, nanana réflexe izy. Marina natahotra izy, ianao koa zao ao anatin'ny situation manjo anao. Mety hoe raiky tahotra ianao. Zao teneko anao, natahotra ary Petera. Tena mahay niantso ny aingana izy hoe vonjeo a Jesosy. Tokony manana koa isika. Hoe raha raiky tahotra maha-olombelona, misy fotoana ianao mety matahotra. Fa mila manana réflexe sika sy ianao. Inona moa no tokony atahorako? Io Jesosy afaka mamonjy anahy. Niantso Petera, vonjeo aho Jesosy. Dia inona nataony Jesosy? Namonjy hoe izy sa tsy namonjy? Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe naindriny Jesosy ny tanany dia nalainy Petera. Nataony tao anatin'ny sambo kely. Aza matahotra ianao. Io olana io tsy lehibe noho ianao io. Tsy lehibe noho ianao io olana io. Manadanja be ianao anatrehan'ny Tompo. Ary tsy niforon'Andriamanitra ianao hijaly eto amin'ity tany ity. Fa niforon'Andriamanitra ianao hanjaka. Niforon'Andriamanitra ianao mba ho hitan'izao tontolo zao hoe io ka zanako. Io zanako mahavita an'izao. Na inona zavatra tahaka nataon'ny Satana nge tamin'ny Job. Na inona nataony. Nitazona hatramin'ny farany Job hoe Andriamanitra no hamonjy ahy. Tena namonjy izy. Tantara no niteneko taminareo roa herinandro lasa teo. Sadraka, Mesaka, ary Abednego. Hatramin'ny fotoana farany. Dia namonjy ve Andriamanitra sa tsy namonjy? Namonjy izy. Io zavatra manjo anao io tsy hain'ny olombelona atao io. Fa hain'Andriamanitra atao. Ary misy tenin'Andriamanitra tiako vakiko aminao ary avy eo tsika hivavaka amarana ny fotoana. Hitatsika ao anatin'ny Isaia 45 17 15 hatramin'ny 17. Isaia 45 15 hatramin'ny 17. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina, ry Andriamanitra ny Israel sady mpamonjy. Hozy ny teny, omenatra sy angayay izy rehetra, eny, andeha mikenatra avokoa ny mpamory ny tsarin-javatra. Tsy anjaratsika io, fa tiako nijerevantsika aloha io teny io. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe, fa ny Israel kosa ho vonjeny Jehova amin'ny famonjena mandrakizay. Tsy omenatra na angayay mandrakizay ianareo. Mety misy olona miteny aminao hoe ho ataon'ny Satana ohatr'izao ianao, alain'ny Satana baraka ianao, ho atao ohatr'izao sy ohatr'izao. Avy dia avoaka ny vavanao mihitsy, confesseo mihitsy, tsy izany ny tenenin'Andriamanitra. Fa ny tenenin'Andriamanitra tsy angayay aho, ary tsy omenatra mandrakizay. Mila isika mailay tenin'Andriamanitra. Satana malala teny ao Baiboly. Ianao koa zanak'Andriamanitra mila malala tenin'Andriamanitra. Raha vao miteny Satana tahaka nataon'i Jesosy Kristy, ny teny Satana. Raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia ataovy zao. Enamaly Jesosy intelo. Ary ianao ihany koa, na inona tenen'ny fahavalo, na inona teny negatif tenen'ny olona, ianao enge zanak'Andriamanitra, voavidy amin'ny raha sabidin'i Jesosy Kristy, ary zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Eto izy miteny tsy angayay izany ianao, tsy anjaratsika sy ianao zany, ary tsy omenatra isika sy ianao. Aza matahotra ianao, Andriamanitra tsy olombelona andainga, zay lazainy dia zany tokoa no ataony. Fa mifambaraka tsy izany ny anjaratsika. Tsy izany ny anjaratsika. Fa ny anjaratsika dia fandreseny. Mamonjy atsika Andriamanitra dia miseho voninahitrin'Andriamanitra amin'ny fiainatsika. Ny lela rehetra hozy tenin'Andriamanitra mila confesser fa Jesosy Andriamanitra izy no mahery. Mila manaiky. Ny lohalika rehetra mila mandohalika, mitenena mihitsy ianao. Zany teny rehetra zany, na inona tenen'ny olona amin'ny fiainako, tsy izany no iseho amin'ny fiainako, fa zay ny tenenin'Andriamanitra ihany.
jerevantsika nge andiny fa raiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny 12 nge ozy n'Andriamanitra manao hoe alaharo ka asehoy mazava eny oka iara-misaina izy no efa nanambary izany hatrizay izy no efa nilaza izany hatramin'ny fahiny tsy izao Jehova va fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao dia Andriamanitra marina sady mpamonjy eny tsy misy afa-tsy izao. Andiny fa 12 mijere ahy dia ho voavonjy ianareo ry vazan-tany rehetra fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Manafatra Andriamanitra mijere ahy dia ho voavonjy ianareo. Aza mijery ny zavatra negatif manodidina anao, aza mijery ny situation ratsy manodidina anao. Ataovy tahaka nataon'ny Paul sy Silas tany am-ponjy. Inona nataony zareo? Nogadrainy zareo fa inona nataony? Nivavaka zareo sy nideran'Andriamanitra. Ataovy zay. Na androany izany raha mila famonjeny ianao ataovy zay. Vao nanao an'izany zareo de nisy ny horohorontany. Tapaka daholo ny vy. Ny lasaina rehetra namatotra ny zareo tapaka. Navotan'Andriamanitra zareo tany am-fonjy. Zay nataon'Andriamanitra amin'ny zareo dia ho ataony amintsika ihany koa io. Tadidio Andriamanitra tsy mijery tavan'olona fa zay miantso anazy, zay mivavaka aminy, zay midera azy, zay mibanjy ny an'Andriamanitra, zay mitady azy, zany vonjen'Andriamanitra. Zay zareo ny teny nomen'Andriamanitra fampaherezana ho antsika sy ianao. Mino fa Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao. Mino fa ho tazominao reny teny reny. Na iny situation sarotra misy. Fatariny fa Andriamanitra lehibe. Zany na tonga n'ilay hira tamin'ny voalohany hoe lehibe Jehova fa mendrika ho derainy. Tsy misy situation na ho atambatra daholo ny olana ny olona rehetra erakin'izao tontolo zao tsy ho lehibe noho n'Andriamanitra isika mihitsy zany. Aza ambanina mihitsy ny Andriamanitra isika. Zay le hira manao hoe isika kely fa Andriamanitra ko ngeza be. Izay ngeza be io mavita zavatra ngeza be amin'ny fiainatsika sy ianao. Matoky azy ianao zanany, ianao efa mifidiny, ianao efa navahany. Ny anaranao efa vita tomboka se eo am-pelatanan'ny tompo. Tsy ho adiny mandrakizay izany ianao. Atsovy izy, mibanjy ianao azy, tadiava azy, mivavaha aminy. Oka ianao idera azy dia ho azonao mifamonjena. Andao atsika amin'izao fotoan'izao hibavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena misaotra anao amin'izao fotoan'izao amin'ny teny izay nomenao androany. Tena teny fampaherezana ho an'ny zanakao tsirairay avy eto androany. Ny tena marina dada za tsy malala. Na inona ny olana situation mety atrehan'ny zanakao. Fa ianao lay Andriamanitra nofo rehetra. Ianao malala ny situation an'ny olona rehetra izay manaraka an'izao live izao. Ka apetrako feny eo am-pelatananao izy reo dada ozy teninao manao hoe izay mivakinay teo. Misy zavatra nilazainao ve ka tsy nataonao. Ozy teninao manao hoe tsy ho avelanao angahay izay, tsy ho avelanao menatra izay, fa ianao lay mpamonjy, tsy misy mpamonjy hafa afa-tsy ianao. Dada apetrako feny eo am-pelatananao ireo zanakao reo dada. Anao dada no mitsangana mamonjy an'izy reo amin'ny situation sarotra rehetra zay atrehany amin'izao fotoan'izao. Ianao lay Andriamanitra lehibe, ianao lay alpha sy lay oméga, ianao lay Andriamanitra omnipotent, omniprésent, omniscient. Na aiza misy anao, hainao ny zava-drehetra, mavita manao ny zava-drehetra ianao. Dia ianao hiasa amin'ny fiainan'ny zanakao dada. Tanterao ny teninao manao hoe ity volana ity dia volana famonjeny. Vonjeny zanakao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainany. Vonjeo fanahin'ny olonao. Vonjeo dada
ny tenany raha misy marary amin'izao fotoana izao. Noho ny amin'ny teninao dada, noho ny amin'ny herinao androany tompo dia sy trano izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vonjeo ny olona izay manana olana amin'ny fanambadiana ao anatin'ny tokantrano. Ozy tenao manao hoe tsy ho alainao baraka izay, tsy ho ataonao angaiay izay. Vonjeo izay dada. Vonjeo ny olona izay manana olana arabola. Oka ianao anokatra varavarana. Mety midy ny varavarana rehetra ito amin'ity tany ity fa ny ambony. Sokafo ny lantrao, taio ny zanakao dada. Ihany koa, ho an'ny olona izay manana olana any amin'ny polisy, na any amin'ny tribunal, izay matahotra amin'ny valiny zany. Fa ozy tenao manao hoe ianao no avokanay. Ozy tenao manao hoe Jesosy any ankavananao, tena mivavaka mifona ho anay. Oka ianao dada amoka didim-pitsarana tsara indrindra ho an'ny zanakao. Aza vela homenatra ny zanakao anatin'izao situation zao. Ary ny olona rehetra eto ihany koa, zay manana olana zay tsy voatonika eto tompo, ianao malala ny zavadrehetra. Midira ianao antsihatra amin'ny fiainan'zareo. Ary oka ho feno fifaliana zareo. Valio izy reo, vonjeo izy reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay dada satria fantatray. Fa ianao lay Andriamanitra mahagaga zay mpanao fahagagana amin'ny fotoana rehetra. Ianao lay Andriamanitra zay mpanokatra lalana. Ianao lay Andriamanitra zay manala ny aizina ao anatinay. Ary avelanao miditra amin'ny fiainanay ny fahazavana. Ianao no derainay androany, ianao no ankalazainay androany, ianao no menay voninahitra androany amin'ny zavadrehetra zay efa atomboka eto androany. Zay efa atomboka eto androany amin'ny fiainan'ny zanakao tsirairay avy zay manaraka an'izao lahy izao. Mideranao zay dada, mankalazanao izay. Derainay ny anaranao masina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Alléluia. Dia tsika asianao amin'izao fotoana izao ivavaka isotra n'Andriamanitra amin'ny fotoana izay nomeny antsika an'io. Arapetratsika feno ampelantanany ny alintsika. Misy ao mety mandeha miasa alina, misy ao mety tsy maintsy mandeha misy famangina taony, misy mandeha mantory, zany rehetrarehetra zany tsy vitan'ny herintsika zany. Tsy vitantsika mihitsy fa Andriamanitra ilaintsika hatrany. Dao atsika ivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada, misaotra anao amin'ny fotoana androany, misaotra anao amin'ny teninao, misaotra anao amin'ny famonjenao, misaotra anao amin'ny olona maro zay fankasianao androany, misaotra anao amin'ny olona maro zay nampaherezinao androany. Misaotra anao zay dada fa fantatray revo miasa ianao, tsy misy nizana izy, afaka manohitra ny asa zay ataonao. Ary eto amin'izao fotoana izao andeha hisaraka zay ao anatin'ity live ity. Fa ianao lay Andriamanitra zay miaraka aminay foana. Apetraka feno ampelantananao ny momba ny alinay tsirairay avy. Oka ianao dada no miaro anay tsirairay avy, alefaso ny anjelimasonao itoby manodidina anay. Ary oka lay rasa abidin'i Jesosy Kristy andrakitra anay tsirairay avy, manomboka ny tapon-dohanay ka hatramin'ny faladianay. Ary ny olona zay mandeha miasa dada omeo hery sy tanjaka izy reo mba ahafahany mahavita ny asa, ary avao ihany koa izy reny ao anatin'ny maro satria mpanomponao, satria zanakao. Ao an'izay matory dada, omeo nofo tsara mahafinaritra tahaka ny teninao hoe amin'ny andro farany dia anofin'ny zanakao. Omeo nofo tsara indrindra izay tompo, ary oka ianao no manapaka na ao anatin'ny torimasinay na ao anatin'ny fotoana iasanay. Mankasitraka anao zay dada, derainay ny anaranao masina, averinay aminao irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Alléluia. Ary misaotra anareo rehetrarehetra zay nanaraka fotoana androany miandrandra fa revo mitenin'Andriamanitra dia tsy maintsy taterahany zany. Tsy olombelona izy ka andaingy. Miandrandra amin'ny fijoroana vavin'olombelona anareo izay amin'ny lady, satria nandre teny be da be ianao nanomboka tamin'ny latsinainy
maraina atoandro ariva ka hatramin'izao zoma izao rapitso maraina ihany koa mbola misy fotoam-bavaka mino fa manana vavinombelona ianao ijoronao amin'ny lady ary mbola manasa antsika aty amin'ny Maurice mbola misokatra fiangonana amin'izao fotoan'izao afaka manoratra anarana ianao raha sanatria tsy afaka manoratra tsy midika akory hoe tsy afaka mandeha ianao tsy afaka ho tonga ianao tongava foana fa rehefa tonga ianao raisinay ombaravarana ny anaranao dia afaka miara-mivavaka isika azadino verina indray latsinainy fotoam-bavaka isika maraina atoandro ariva dia hatramin'ny sabotsy dia miverina ohatrany foana ary tahian'Andriamanitra isika rehetra dia Andriamanitra hita anao antrany Andriamanitra amonjy anao satria ozy ny teny manao hoe zanako sy ny asan'ny tanako oka adidiko ihany ientiko fahasoavan'Andriamanitra sy famindram-pony anaraka antsika sy ianao amin'ny andro rehetra ianantsika dia hitoetra ontrany Jehova andro lava isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen aza mbola mandeha misy hira hoe adidin' Jehova ny fiainantsika. Hallelujah, metanawa. Hallelujah, sambachawa. Hallelujah, metanawa. Hallelujah, medanawa. Hallelujah, samachawa. Hallelujah, medanawa. Hallelujah, medanawa. Hallelujah, samachawa. Hallelujah, medanawa. I did
Alleluia samachao Alleluia medanao Alleluia samachao